Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy anareo tafatafandraitsika ary amin'ny lavakany aoriana no resantsika androany dia misy ametraka fantany mba mpivalioran-gala izy kopose ihany tsy manina zany tsara ho fantatritsika fa aloha ho anjaran'ny lehilahy sy ny lehilahy mampiasa le izy ho andrika la princesse manana lalanjaza tsara tarendry sady miteramenaka no malama tsara io miteraka rano zany mba mampalama anazy tsara io ary amin'ny lavaka ary aoriana aloha ho an'ny lehilahy samy lehilahy iny satria ny lehilahy moa zany tsy misy ilay lalanjaza. Eto ary ilay lavaka ity lehilahy dia ity ilay tabory afaka misy karazany telo natao afaka mampiasa lela mandritra préliminaire afaka mampiasa ilay tabory ihany koa ary afaka mampiasa ny ratsan-tanana. Ity ampovoany ity moa zany tena tsara afaka ampiasainareo reto anankiroa reto fa eto amin'ny raha ity ny ampiasainy lehilahy la tabory dia jereo tsara afaka miakatra midina ohatra zao miakatra midina miakatra midina miakatra midina miakatra midina manao ohatra zao le izy anontanio ilay olona miaraka amin'ny lehilahy hoe ohatry ny ahoana ny tiany izay itiavany anazy dia rehefa mandalo kely eto amin'ny lavaka dia somary atosio amin'ny letika kely dia midina atosika miaka kely dia miakatra atosika kely miditra dia midina miditra miakatra miditra miakatra raha atao amin'ny ratsan-tanana dia ohatran'izay ihany koa miakatra miditra miakatra midina dia rehefa mandalo kely eto miletika kely dia midina miletika kely dia miakatra miletika kely dia ohatr'izay ratsan-tanana ihany koa dia afaka hodikodina blablabla 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 izay itiavanareo anazy atao miadana vela izy sa atao moramora arakaraka izay itiavan'ilay olona miaraka amin'ny lehilahy. Amin'ny ankapobeny lehilahy moa zany mankafy amin'ny lavabotsy satria ihany no ahitana ny point G ny lehilahy point P filaza anazy amin'ny ankapobeny fa point G zany fahazoantsika anazy dia rehefa mampiditra le izy eto amin'ny 2 cm eo misy anazy eo anelanelany tatavisin'ny prostate misy anazy raha ohatra ka mahitsy ohatra zao ny fihetsikareo anankiroa dia tsy mahitsy ohatra zao ela rehefa mandetika anazy tsy atao mahitsy zany fa somary mitsirapaka kely ohatra zao ela mitsirapaka ohatra zao dia aty ambany aty zany misy ny ilay point G na point P any lehilahy atao somary mitsatoka midina manao zao zany taborin'ny lehilahy rehefa miditra hijery an'le izy ela fa tsy mety raha ohatra ka mahitsy ohatran'izao zay mbola tsy reraka manoa fa tsisy idirandririka la princesse le ihany satria nendry efa misy inona ary zany tokony atao mba hisoroana le izy le raha hoanitsika maina be ohatra ny mihina mofo dopaina maina be io sady maisatra mifiretaka no maimbo masiso misy kilalao afaka ampiasaina apetraka mandritra ny 5 minitra apetraka eo apetraka aloha ny kilalao 5 minitra dia rehefa vita izay esorina mba hampisokatra ilay hoditra ny lavabody tsy misokatra tsy mihenjana mitovy lalanjaza io noho izany apetraka aloha ilay kilalao dia rehefa vita izay esorina tifirina amin'ny rano indray ilay izy hiala ireo taibiretaka manelingelina io satria maisambaisatra sy firetaka io rehefa tsy misy an'izay ary ambon'izay ilay olona paopiana dia mahatsiaro marary farany dia menaka satria tsy mamoaka rano mitovy lalanjazany ihany maisamaisatra sy izay le firetadretaka izay no hitanareo dia maimbomaimbo tay masisisiso dia tsy maintsy mampiasa menaka ianareo amin'izay malama tsara le izy mivoaka sy miditra ho an'ilay olona asina jereo tsara fa somary mafimafy kokoa ho an'ilay olona asina ilainy amin'ny lalanjaza dia mifampiresah ianareo ohatra ny ahoana ny tiany ohatra ny tovy vehivavy ihany inona ny tiany inona ny azo atao inona ny tsy azo atao raha ny tokony izy dia rehefa mampiditra anareo dia manao an'ilay katarapato sika mandohalika inona tsara mba moramora kokoa mampiditra mba hampisokatsokatra an'ilay izy aloha dia afaka manova ireo karazana position maro isan-karazany ianareo avy eo mianatra miaina mafimafy le any aoriana any noho izany mianara miaina ianao ilay asiana ny tiako lazaina ilay asiana mila mianatra miaina tsara dia misorora mibetsaka ihany koa satria ilaina io satria mampasepotsepotra sy malerana be dia mila homanina daholo izany eo ihany koa ny kapoty tsy reraka manoronareo fa ireo olo malaza ny akamaroan'ilay olo malaza taloha no marary reny dia maty vokatra sida hisoroana an'izay zany dia mampiasa kapoty mba iarovana ny vatana makanesana ireo amin'ny farmasia farany dia misy natsoina fanafody antsoina hoe prep misy an'izay any antanio mivarotra an'ito venareo dia hoanina le izy mba hisoroana ny aretina sida izay aloha tsy fantatro raha misy eto Madagasikara na tsy fa miesaka ianareo manontany any raha tsy amin'ny tany mandroso moa zany efa malaza fa le eto amintsika le mandreraka be le izy dia mieza ihany nareo mantany sao dia misy amin'ny farmasia mazy